Taranja atletisme kosa indray nikarakarany fifananam-pireneny sy ny hity taranja ity nandritra ny 3 andro. Manomboka ny zoma teo ny farana androany moa izany fidina ny tompondakan'i Madagasikara sokajy izandrana izany ho an'ny taranja fototra atletisme. Atleta 27 no tonga niatrika izany faninanana izany teo amin'ny 5,000 metatra marsa nahitana zava-bita tsara indrindra nandritra ity faninanana ity. Atleta 27 avy amin'ny ligue paritra 12 sy section ray miampy ireo kluba avy eto Antananarivo no niatrika ny fedinany tompondakan'i Madagasikara sokajy izandry nandritra ny 3 andro tetsy amin'ny kianjana Larobia. Ho an'ny Atsimo Atsinanana dia nahatonga atleta 3, Alotra Mangoro atleta 30, Vakinakaratra atleta 430, Antsinanana atleta 770, Itasy 720, Boeny 720, Iorombe 220, Moromany 520, Bongolava 520, Otomatsiatra 20, Atsimo Andrefana 270, Diana 420 ary avy eto Antananarivo dia 320. Tamin'ny anaran'ny club moa no nisoratan'ireo atleta nandray anjara ho an'ny teto Antananarivo ka ny club ny Kosfa, Kospn, Knaps, TAF, Fiezama ary ny ASPTT ireo nandray anjara avy eto Antananarivo. Toy izao ary no vokatra tonga eto Ampelantanana nandritra izay faninanana 3 andro tetsy amin'ny kianjana Larobia izay. Ho an'ny viky miakatra KD Zazalahy dia larina voalohany Eritina avy eo amin'ny DCF 2 metatra sy 570. Sokajy junior Zazalahy ihany dia Razaka Sona Tony avy eo amin'ny TAF no nahazo ny laharana voalohany. Teo amin'ny azakazaka kosa dia 5,000 metatra junior fille dia Ndrenirinina Kanto avy eo amin'ny ABCA 2:30 minitra sy 4:20 no nahavitany izany ka nahavoatsitra azy tompondakan'i Madagasikara. Teo amin'ny 3,000 metatra marsa kadety zazavavy dia nahazo larina voalohany Rasoanandrasana Stefanie avy any amin'ny Aspanatoan'ny Toliara 9:20 minitra sy 7:20 sekondra. Teo amin'ny 100 metatra zazavavy sokajy kadety dia Entso avy amin'ny Askito laharana voalohany 12 minitra sy 7:20 sekondra. Mbola eo amin'izay 100 metatra izay ihany fa sokajy kade zazalandra io dia Tadany Tony Harold no laharana voalohany avy amin'ny Askito 2:20 minitra sy 9:20 pahazatony. 200 metatra junior zazavavy nahazo ny larina voalohany Inarasa Marie Odette avy any amin'ny 3FB 9:20 sekondra sy 7:20 pahazatony. 200 metatra izay ihany fa junior zazalahy kosa indray dia Rahery Ndrainy Lucas avy any amin'ny Aspanatoan'ny Toliara 2:20 sekondra sy 7:20 no nandrombaka ny laharana voalohany. 100 metatra kadety laharana voalohany Ifanjalina avy any amin'ny Consorom 52 any Sakara 9:20 sekondra sy 0:20 pahazatony. 100 metatra izay ihany sokajy zazalahy kade Iberandro Silva avy amin'ny 3FB ny Toliara no laharana voalohany 4:20 sekondra sy 7:30 pahazatony. 500 metatra kadety Safidy Sofinaritra avy eo amin'ny CAB no voatsitra tompondakan'i Madagasikara. 500 metatra izay ihany fa sokajy zazalahy kosa mbola amin'ny kade ihany dia Fanomezatso Donné avy amin'ny Consorom 52 ny Toliara no laharana voalohany 4 minitra 9 sekondra 3:20 pahazatony. 10 metatra minima zazavavy Rasoamamponina Herniaina avy eo amin'ny CAI 3 minitra 2:30 sekondra sy 5:30 pahazatony no nahavitany izany nanomany laharana voalohany. 10 metatra izay ihany fa minima zazalahy kosa indray Malay Armiadja Isodoro avy eo amin'ny Consorom 52 no nahazo ny larina voalohany 2 minitra 20 sekondra sy 2:20 pahazatony. 100 metatra inefatra mifampitohy sokajy kadety laharana voalohany zareo avy any amin'ny Askito tamin'ny alalan'ny Clonita Entso Zafikely ary Raveltina. Mbola teo amin'izay 100 metatra inefatra mifampitohy izay ihany fa ho an'ny kade zazalahy kosa indray dia ny 3FB no laharana voalohany 4:20 sekondra sy 7:20 pahazatony tamin'ny alalan'ny Sylvain Victor Ignacy ary Kaondre.
efajato metatra inefatra mifampitoy junior zazavavy nahazo ny larana voalohany ABCA avy any Moronmany rehefa tamin'ny alalan'ny Marie Justine Solange ary Angeline. Ho an'izay efajato metatra inefatra mifampitoy zay amin'ny fasokajy zazalahy kosa indray dia ny STTA ny Diana no larana voalohany tamin'ny alalan'ny Severin sy Samsudine Elvis ary Judika L. Teo amin'ny efajato metatra kade zazalahy dia i Mohamed Antonio avy amin'ny TAF no larana voalohany 5:20 sekondra sy 3:20 apahazatony. 100 metatra junior zazavavy ny Nandriantso Patricia no larana voalohany avy amin'ny Knapsa 3:20 sekondra sy apahazatony. 100 metatra izay ihany fa junior zazalahy i manampy Jean Olivier avy amin'ny Ascute 2:20 sekondra sy 20 apahazatony. 200 metatra cadette Rakoto Mari Jou Entso avy amin'ny Ascute 7:20 sekondra sy 4 apahazatony. 200 metatra izay ihany fa sokajy kade zazalahy dia larana voalohany Benano Sylvain avy amin'ny 3FP 3:20 sekondra sy 9:20 apahazatony. 400 metatra junior zazavavy larana voalohany Razafy Matratra Natasa avy amin'ny TAF 2 minitra sy 5:20 sekondra ary 400 metatra junior zazalahy dia Restariri avy amin'ny Aspanatoan'ny Tuliara 4:20 sekondra sy 5:20 apahazatony. Mbola itoy amin'ny farany herinandro zao ny fiadinan'ny tompontakan'i Madagasikara ity taranja fototra atletisme ity ka ireo skady senior indray no hiakatsehatra.